Ikaleta izay mampiady ny antenimieram-pirenena sy ny fiadidinan'ny Repoblika no tokony ametra-pialana ho ny solombavambahoaka Naivo Raholdina androany raha namady ny fanehoan-kevitra ity mpanolotsaina manokana ny filohampirenena ity izay nitaky ny fametra-pialana ny filohan'ny antenimieram-pirenena tao amin'ny fahitalavitra tsy miankina iray ny alatsinainy lasa teo. Tsy tokony aniratsirany filohana andrim-panjakana tahaka izao Ikaleta izay tsy olom-boafidy akory ho ihany koa ny solombavambahoaka IRD voninahitsy Jean Eugène mendrika Razafindratsima sy Andra Bezotra. Kandidà natolotry ny IRD saingy tsy lany tao Tolagnaro Isoja Jean André na Ikaleta ho ny solombavambahoaka IRD Naivo Raholdina. Na hery fiteny moa ity mpanolotsaina manokana ny filohan'ny Repoblika ity raha ny vahiny tao amin'ny fahitalavitra tsy miankina iray tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity ka nitaky ny fialany filohan'ny antenimieram-pirenena. Christine Razanamaso taoriana ny lateny nataony tany Fianaratsoa nandritra ny fiaonany Fizafafi ny sabotsy 20 volana Febroary lasa teo. Izy angamba tokony ametra-pialana ho tsy mpanolotsaina ny filohan'ny Repoblika intsony, filohan'ny Repoblika satria izy dia tsy lany député natolotry ny RD tao foagny tao fin. Maro ny zavatra mety ho simba eo amin'ny saminy androm-panjakana noho ny fanaovana tsinotsinona azy ireo ho hiatrany Naivo Raholdina. Amiko reny déclaration le mpanolotsaina manokany filohan'ny Repoblika ireny dia fampidinany antenimieram-pirenena sy ny présidence. Ary le mamaky aty amin'ny député ohatry ireny no manimba zavatra aza dinonany fa ny député nge afaka manao motion de censure, aza dinonany fa ny député nge afaka manao motion d'empêchement, ary aza dinona fa ramatoa Christine Razanamaso neka nitolona tamin'ny 6 sy 4 arivo. Tsy olom-boafidy Ikaleta ka tsy tokony haniratsira ny filohan'ny antenimieram-pirenena ho ihany koa ny solombavambahoaka voninahitsy Jean Eugène. Any tsy izy mihitsy ny haniratsira ny filohanay ato dia milaza tsy izy mihitsy haniratsira ny filohanay fa tsy olom-boafidy izy namany ato misy asiny iny fa tsy vingivovainy salan'ny zazakely reny izy mba mipetraha ihany fa mba olobe anao rangaha fa tsy tokony hanao zavatra ohatran'ireny. Nanamafy hatrany ity solombavambahoaka ity fa tokony mijanona ao andapa ireo mpitady rakena toa ny Ikaleta. Mananonao azy, ampitandremanao azy sy ananonao azy, izy anao ny ampitandrina azy io. Tsy olom-boafidy tsonina anao ny ampitandrina azy fotsiny eo. Raha mba mitady rakenao nareo, conseil spécial ao mijanona ao. Ny 20 volana Aprily 2024 moa no voatendro mpanolotsaina ara-politika ny filohan'ny Repoblika ny filohan'ny antoko liaraiky Soja Jean André na Ikaleta.